mirabanao tompoko. Makasitraka makatelina ny akipany Baria moa zany zay azo lazaina hoe ny batamboara ihany atika na dia faharoa azy. Ny batamboara atika zalahy fa de maheresy ny zavatra rehetrarehetra zay atao zalahy fa entiavenimboninahitra le firenentsika malagasy amin'ireny zava-bitatsika tany Kenya regny. Mahafapo zalahy raha ohatra ny voaka malagasy aloha de tia tatony zay hoe tiany hatao aminareo fa afapo zahay e. Ary raha ohatra moa natao hoe niditra tamin'ny fangalava-potoana lanitsika tanteraka misy le Marokany aloha zany tena hitatsika hoe lanitsika fa zany hoe tsy asina olana nisy fa de faly ny vahoaka magnerana nosy aloha afapo, tena afapo zalahy amle fidenany laharana agny amin'ny mondial ndray zany de mba engaviana atika avao zalahy eo amin'ny zokiny ao mba ezaho mafy mba ho tafavoaka atsika amin'ny mondial io satria eo koa ny tena taratra ahitana atsika amin'ny eran'izao tontolo zao hoe malagasy tena nahazo larana faharoa tary amin'ny Afrika aty amin'ny mondial koa to hita taratra ty kory zareo. Tena manomboka mahafinaritra zalahy le nanao fa tena place zalahy mahafinaritra misy zay vahoaka aloha tena ondamosy Baria foana atseto dia afapo koa zay amin'ny fikarakarany filoham-pirenena any Tanora Malagasy amin'izao fotoana zao ary resy lahatra mity ny vahoaka rehetrarehetra fa tena mikarakara tanora ao Andriamatoa filoha ary tena raha mahita olona kiangina amin'izany ihany de fa olona tena mpahazo ao to de sakiny olona zao mety tena mpamosavy zany olona zany angamba fa tena mikarakara Andriamatoa filoha zay sotra betsaka Andriamatoa filoha de nitiazam-boninahitra ny vahoaka rehetrarehetra magnerana ny nosy afapo zahay. Mahafinaritra ny lalao nataon'ireo tanora atika reo tena mahafinaritra regny tena mahafinaritra zay ny sisa atao azo atao zalahy de makasitraka makatelina zalahy maherezy ka tsy septembre zao de fa hijery baolina ndray tsika de amin'ny le 8 hijery baolina ndray amin'ny le fifatenana makany mondial zany ary isorana manokana eto ny ministèrany serasera zany fa de mivantana mandeha amin'ny télévision io fa de mahita daholo tsika aty zay eny tompoko miraba tompoko tiafa baraka rangahy fidelina zanak'ena ambany zanaky dady mahamba mbatafity afa baraka izy tamin'ny baolina iny mananamboninahitra iny ty filazany efitsy tamin'ny baolina iny 20 taona enina amby 20 taona zao zay vao nahita an'izany fatakata finaly inona mbola ola zay ny zalahy reo ohatra mamosavy aterana ihany mpanara-maso ny vahoaka malagasy lasatsika ny antso manaraka 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 900 miraba tompoko eny de antelina amin'ny filana Baria de antelina koa filana filohampirenena amin'le kadony meny fa tsy mihitsy iny fa zany hoe chef tena milay be ny filoham-pirenena de io zany le zavatra mbola tsita ny ampolitona tsy ampolitona tsy misy ferika de misy iny tsy misy finale de misy iny finale fa sota Baria de misota président merci président ela velole miraba tompoko allo eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko mirabany Mampatris mirabany teknisiana de mirabany malagasy rehetrarehetra misaotra be tompoko misaotra ny Baria netiny natao ary misaotra indrindrandrindra sy mpanao ny organisation rehetrarehetra de voalohany koa Andriamatoa filoham-pirenena sy ny sangamena netiny natao ary za eto de misaotra indrindra manokana amin'ny Toldo azakivy Toldo fa zavatra tsy napoizany reny nizanizy eto ambonin'ny tany rehefa tratra zavatra tampoka tsy maintsy tampoka mahereza fa ianao no tena nanavitra anay matoy zay tonga tamin'ny demi-finale de misaotra betsaka atsika rehetrarehetra ekipa amin'ny Baria fa zakatsika Marokany tsika nanao lalao brésiliana teo ary zay tena nanara-maso fa matanjaka amin'ny Baria mahereza Baria sambo-balala mainandro rehefa tsy azotsika androany azotsika raha sotra to so betsaka ianao de makasitraka mirabanao tompoko eny tompoko mirabanao Mampatrika
Mamefinatra 335 sady miarabanao no miarabany Barea. Ianao koa aloha no arabaina Barea koa ianao satria mingety aminao fanentanana amin'ny Madagasikara tao anatin'ny groupe malagasy miaradia amin'ny filoham-pirenena nanohana Barea. Miarabanao koa. Miarabany Barea. Faharoa androany tika voalohany volana septambra mamy. Ny avy jeriko tena apetrako mihitsy hoe ny zava-nisy nandalovana jusqu'à hatramin'izao 1er septembre zao. Tao anatin'izay fotoana zay mamy ngamba tadiditsika tsara fa nandalo ny COE. Nandalo ny fionando tamin'ny SADC. Nametrahana amin'ny filoham-pirenena teo amin'ny toeran'io. Voalohany indrindra zany zavatra zany dia efa nametraka Madagasikara avy lenta mihitsy. Io ndray tafiditsika tao anatin'ny hoe famaranana ary niady tamin'izany Marokany zany. Tsorina aminao mamy fa tsy reny ny ataoko hoe joueur mety andavo amin'ny Madagasikara fa zavatra nijerena sy ny analizena reny zakatsika tsara mihitsy le Maroc. Zara ohatra ka nanaraka tsara mihitsy dia ny Maroc rehefa niteny hoe nanekiva vehivavinay ary dia sanay ampanaovina amindreo sy kanto reny ny zavatra nisy fa tengamba tapatsika tsara fa mivoaka sepitra mihitsy izy vao nahita an'ireny ka amiko tsotra Madagasikara tsy azo ambaninina. Ary amin'ny manaraka araka ny tenin'ny coach Roro sy ny ekipa rehetra dia hoe tsy matahotra an'izany ifaninana amin'ny andelan'izany Madagasikara manoloana amin'ny fanohana ny filoham-pirenena azy. Eto dia miarabanao amin'izao fiandohan'ny volana septambra zao monsieur le président. Ny zavatra nataonao tena mitondra tombontsoa sy vokatsoa amin'ny Madagasikara. Ary eo moa le tenenanay satria mbola isorako zadaday no nanana fijery monsieur le président nanao hoe ny tianay fanohana anao dia ny hoe ametrahanao zavatra goavana ho an'ireo le joueur atsika reo kanto tena nyvalinao le teny tena faly zay groupe daday hoe ieno anao ary manana ny tena fijerinao ambony lenta sy mahazakazaka any ambony mihitsy ianao nanome an'le hoe fanomezana ho an'ireo joueur atsika reo. Monsieur le président tsy adino zany ary eto Madagasikara dia mipetraka ho tantara reny zava-bitanao rehetrarehetra sy zao zavatra nandalovanao tao anaty fitondram-panjakana misy anao zao. Zava-dehibe io monsieur le président satria ianao no nandalovana zany rehetrarehetra resana hoe 1er septembre androany ny zava-bita jusqu'à teto monsieur le président tantara mipetraka voasoratra ao anatin'ny boky ary ny zavatra mipetraka dia hoe naiza misy mivahoaka malagasy dia mahatsiaro zany tamin'ny andro ny fitondrana nisy ohatran'izao dia zao ny zavatra nisy ka zay ao anatin'ny groupe daday dia miteny monsieur le président mamiry anao zahay eo akaikinao mandrakarivo zahay ary ampio apiko anareo izy ianao dia zay eo akaikinao foana aza manana eritreritry ianao fa reny zavatra miseho reny angamba adiny dimy eo niainga vato mandromatonga teny Barea ngamba zany zavatra anankiray tena goavany zany fa tena eritreretra hoe ny zavatra tena petraka dia zao hoe ao akaikinao mivahoaka monsieur le président mamivonatranao ary miaraba mbola mamerina ny fisaorana ho anao feny ihany nareo sy ny groupe rehetrarehetra indrindra marsial tao anaty fitantarana amin'ny baolina tsy adinotsika le ekipa rehetrarehetra mamivonatra mampatrika zay ny vaovao avy aminay misotra indrindra mamy makasitraka makatelona indrindra toko miraba toko naona mamy miraba toko makataka fahafindarana kely aminao mbo hitantara resultat mitondra amin'ny foloa nandeha safezatrika tamin'ny 2012 azontsika ny amboara teo mamasa nandeha ny momba ny elektronika tany an-davy nindronanao tsika dia fandroantsika nazo ny amboara koa nandeha ny olona farany teo eny tonga tao famaranana tsika dia mbola misy ny mametsiny nefa tika faharoa ty Afrika ina moa zany mbola tokony azo miazazakiny tsika amin'izany ka zay ro mamy matakotakoa kely any zany sorona betsaka ianao dia makasitraka zay le fifanohanana goavana taon'ny mpiain'ny okazava sy ny eto amin'ny okazava mifameno mifampatsiahy zavatra maro zay ny ataoko hoe mpanara-maso daholo ny vahoaka malagasy mamantatra ny zava-misy eny tompoko miraba tompoko miaraba tompoko sotra betsaka masele voatafy dia
misaotra dia matofo lolo ny fananoana baeraha raha tsy misy anazy tena tsy anona ohatran'ireny reny ekipe reny. Dia manarak'izay dia zay monsieur le président mba jereo ny tenanay aty Ambohimanala Norampotsy fa nompialonana ny tediavin'ireo tena sy atao problème daholo le fiainan'olona. Ny ankonan'olona ny tediavin'ireo potera atao politika sy zavatra fahampivankatra amin'ny fireneny mavahiny. Zay tompo mba miangavana zay mba hijery amin'ny fiainanay ihany fa potehana tsara bady mihitsy le olona. Zay tompo. Miarahaba tompo. Moramora le radio anao, ataovy moramora le radio. Miarahabatsika. Atao moramora le radio nataovy moramora. Miarahabatsika vahoaka malagasy rehetra dia miarahaba ny Barea ihany koa. Eny tompo. Dia misaotra ny président amin'ny fanomezana ny miny amin'ny Barea. Dia miangamba mba misy teny kely hafa koatra zay fa mba efa bengampo zay amina Barea zay fa ninandray zany mba misy zavatra hafa kely ty. Tamin'ny le resaka tamin'ny herinandro iny moa zany seka hiditra fa tsy tafiditra momba ny le resaka hoe fanaovana tsara nataony tamin'ny andron'ny fitondrany Ratsiraka. Marina zany tsy vitany hoe ny fitondrany fa ny olona nanodidina azy koa dia tena nanana an'izay toetra tsara amin'ny fomba fandraisana ny olona. Ka ny tiako tenenina hoe zay tsara dia mba omena azy koa ny fitoraka voninkazo kely. Za zany ohatry hoe mba hiteny kely Mialatsiny raha no nanaran'olona sénateur Lalatina. Eo amin'ny resaka kely hoe ministry ny serasera ty marina mihitsy zany misy zavatra tokony ho raisiny ndraiky kanefa tsy raisiny. Zay zany mahita maha-olon-tsotra anay mpitazana araka ny teninao hoe mpanara-maso ny vahoaka dia tena mba nahita kosa fara teo amin'ny plasy ny serasera kosa ministry Lalatina ny tena nay nitondra io ministera io araka ny fitsaranay azy zany amin'ny fitsarako azy tsy zay mitovy hevitra amiko satria nanao izy zao resaka avory resaka teria Ambotsaina anao rova ny toerana na rehetra namboariny daholo na le fanaovany an'le hoe fandrivana ny manodidina isam-bolany reny zava-dehibe ny fanaovany an'le isan-kerinandro le tompotrano ny vahoaka betsaka zany nisy zavatra tsara nataony fa io moa arak'izay hoe niazava landrivotra dia asa tsy fantatra hoe inona angamba ny natonga anazy tsy lasa minisitra intsony nefa amin'ny hoe tsy nalany député azy ve nefa misy tsy député nge ireo ministra ireo fa nanotendrenao ministra izy fa amiko zany raha nanao ny tsara kosa izy dia tokony tohizany foana le izy olona ohatrareny zany amin'ny resaka asa ny teneniko raha resaka asa kosa raha olona ohatrareny dia tena nanaraka ny baiko ny président ary tena hoe araka ny fanirian'ny président mihitsy hoe miazakazaka tsika tena azakazaka tokoa izy ka izy moa efa natao sénateur fa raha salamiko dia raha ny place nama communication ohatran'io amin'ny resaka hoe aina aman-jery dia izy ny tena mendrika tamin'izay tokoa ka mba omena toraka voninkazo kely izy fa tsy andrasanao faty foana ny olona vo hita ny tsara nataony fa nanao ny tsara kosa izy tao amin'ny toerana nisy azy dia zay zany mba etaetanay mba hoe tianay atsipy fa mbo mitolana voninkazo izy fa netiny nataony ary tsara dia zao zao izy tseny mihitsy amotsena ahoana fa be nge ny olona mitady azy hoe izy Lalatina fa tseny tsony mihitsy izy moa dia tia mba misy fangatahana kely aminao monsieur
Patrick raha azo atao satria arak'izany teniko aminao hoe tena moa majinika andeha ndondombaravaranan iza tsisy mandray ary zay mbola fahavoasantsika ka mba manana misy zavatra tianay mba ho atsipy nefa na sarotra koa ny tenenana zany eto hoe amin'ny radio ka mba azonay atao hoe ny miaona aminao amin'ny mampanao gazety ianao dia aminao ny lesanay azy dia ianao no manipy azy ny amin'izay olona tianay antefana izay zavatra izay raha ohatra ka azo atao dia mba mangaty raha tsika rehetra dia raha mitady azy raha monsieur le président tena misaotra betsaka anareo misaotra betsaka ilalao amin'zarea fa tena nanaonay nareo tsy ho zavatra nareo marina hoe resitsika fa rehetra ambonary nanambanimbany atsika reny fa izao tsika le tsy lalao teny mikatike tena mbola teny mpambaly neny kilalao tsika reny ry zareo mondialiste fa nakozatsika indrony aratiny ary raha tsy mangalatra koa ny albitre dia mety mbola hafahafa ndresika merci baria tsofina rano lisany dia karaha amin'ny ambondrila lesy dia tiako tenenina koa ny anaraka an'izay reto malagasy hafahafa toe-tsaina tsy mahalala menatra matony tena zalotra ahoana madamena mamisana tena nalahela satria matole olona tany teniteny atsika ohatrany tany anaty rejetation zareo tany hoe inona koa lisany izay mahantra firenena lisany aloha asoja ny terrain lisany aloha ny terrain sanana ny lisany akory tao ireo tanety dia firenena reo tena tsy matahotra an'Andriamanitra mba gasy be reo mendrika hipetraka aty Madagasikara be reo fanala baraka tanaka ny tokantrano tena tokantrano gasy any ary amin'izay lainga sady tsy marina tena ao atapindohanareo anankifirolana andeha tany reny ny alahelon'ny malagasy fa mbola endry ny malagasy satria tsy lopirenenanay tsy nampianatra anay hanao zavatra tsy mety fa raha fonay naparinay dia davina tany andavatranonareo tanynareo satria nampalahelo anay ny firenenanay sy ny zanakay ataotaon'ny olona ohatrany reny ny amin'iny ny amazana ny lohanareo anankiroa reny anankiroa nareo satria tena orgasy za dia eto ny teny misy teny anankiray zay teny le olona zay nizamiko hoe mifoazy argasy mifoazy mety rehetra amin'izay fa misy olona levo tena olona tena tsy fanao hoe olombelona tsony tsy fanao hoe malagasy nitsony satria reny ny reharehatsika reny ny zanakitsika reny na inona ianao gasy maniny ianao manao ohatrany reny manala baraka ohatrany reny tena mampalahelo reny ary raha mbola velany halako ianareo raha valy manana savajonary matianina satria nahoana manala baraka amin'ny fireneko ary ny firenenay malagasy satria ataoko tsy malagasy nareo matsinitilazany firenenay tsy mahatra fasahirana mbola hitafavoakotsika argasy ary ela velona ne malagasy misakaty tazomeka amin'ny farany fadatiavatsika fa Madagasikara tsy maintsy mandroso merci président zavako anao Madagarisy zay ho anao sy ny anfonanao vita be anao ny andolanta tsy mitiriny tany eo amin'ny fatombohanareo menakasy makasitraka indrindra ela velona ne Madagasikara tsy malagasy marahiny Allô? Mirabanao tompo. Misaotra baly misaotra ny filofirenena merci toko Zay foy nefa tsara na zavatra maro eny tompoko miraba tompoko Allo, mirabanao namana Patrick. miraba tompoko Miraba paria tamin'ny zavatra rehetrarehetra vita tena zay tokoa le hoe tsisy zavatra tsy satany mery ary ny rehefa mandeha ny eritreto aina na iza isakana na iza isakana dia mandeha foana dia miraba manokana ihany koa ny filokirenena malagasy izay nanohana tanteraka an'ireo mpilalao ireo indrindra fa
atao ihany koa mbola fampanomezana ndreo le mpilalao retrairay aby a fanomezana goavana be fanonenany vady amanjana ny mandrakizay de anampy amin'ny filokirenena tany Andriamanitra. Ny fahatelo manarana marina mihitsy le nitenen'le olona teo iny, marina tena marina mihitsy ny teny fa ireto ekipa-panohatra eto Madagasikara reto de tena mitsito ny masony fa tsy mahita n'iny atokoatra anankiray fotsiny za aty avotovorona aty ny lalana pavy manomboka miala eo ambavadin'ny polyteknika eo vady agnatany any Knapsa andro filokirenena rajoely zao manao azy. Ny anankiray ihany koa mbola tsy zay ihany fa ao ihany koa ireo trano mpianatra be de be zay teo anatin'ny ao anatin'ny polyteknika zany atao amin'izao fotoana fa tsisy taza mpongo votovorona zany na de toko hoe tsy ray fa toko eo amin'ny efapolo isanjato izay ety votovorona zany manohana filokirenena fa tsisy taza n'le tsy mpanohany zany fa mifatany de ratsy foana satria na ny antony afantarany iany hoe tsisy ny navita amin'ny filokirenena io de zao nanaovany azy izy le mahazo kiry tombontsoa manokana tamin'ny andro fitondran'ny dadany io mba tonga ady misisika dada foana satria izy nahazo tombotsoa fa le madinika tsy nahazo tombotsoa kosa de anisan'ny nanohatra tamin'ny farany ary ny tena kosoa izy tena niperezone foana tamin'ny nanombanany rabanomanana izany de mirahabatsika rehetareta fa naikizy iny na lailazy iny izy any de raha ndremoky dada zany de tsy hoe ho an'ny fitondrana itsony mihitsy zany tsy isy an'izany tsy mety Madagasikara fa nintsika Madagasikara tsy maintsy mandrofo isika rehetrarehetra tsy maintsy ho afaka ary tsy fananany io manera-tany an'izy io hoe manera-tany resaka problème io fa tsy eto amintsika any orinan Covid hoy izy ny banque mondiale dia isy fahantrana mahalalina hoy izy io maneran-tany fa tokony miomana ho an'izany ny firenena tsara homana ny tia fa raha tia rasomana teo dia asika nahazo atsika fa de Andriamanitra manohana filokirenena tany isika rehetrarehetra dia fananohana azy de oko tsika tsy hialana ray ary fa de anohana azy hatrao farany. Marina koa nyten'le vehivavy anankiray teo hoe madame Lalatine tena nanao iny teo amin'ny ministre serasera tao tena nanao iny fa da atao zany hoe zay fa zay aloha ny voafidy ny filokirenena hoe reo ndray ministre ao fa za anisany nalahelo mihitsy vao hoe tsy tafidy atao amin'ny ministre madame Lalatine iny fa de ataonao fa ny filokirenena mahafantatra azy fa de hoe la velona Madagasikara miaraka amin'ny filokirenena tsy maintsy mandrositsika sora betsaka manamama Patrick. So nabetsaka ianao de makasitraka ino tompoko mirabanao tompoko. Allô? Miraba Mam Patrick. Miraba tompoko. Zaho miteny zao 68 ans. Valo ambin'ny polo taona tompoko zaho miteny zao. Mbo tsy nahita raha ho toy indraiky aho. Tsy misy jamba mihoatra an'izay tsy te hijery. Tsy misy maregny mihoatra an'izay tsy te handre. Kay homba Madagasikara eto misy radio marokana zay tarihin'ny Razarapera tsy niarany faly amin'ny malagasy ka mba gaga zahay tokony hody izy ho an'ny marokana fa tsy ho Madagasikara eto ary sorona mo tsy ho deputen'ny Madagasikara fa deputen'ny Maroka izy misaotra ny filoham-pirenena zay. Ino tompoko? Ohatra ny verina kely zany adiniky misaotra amin'ny présidente eo. Raha ohatra nireny mpanao baolina reny nanolotra avy ny baolina kipa tsy ho any amin'ny foana zava-mahadomelina ny tanora tsapan'ny ankizy zany amin'izao fotoana izao mba miezaka le ina ka ty talakely reto rehefa nolora ndreny zava-dehibe reny tamin'ny androny dadanke tsisy an'izany aisy ty fidelina Razanapera tsy zavatra fandray teneniny teo hoe amena mantra izany tsy mahatsapa sahirana fa mba miaritra ny olona satria tsy maintsy tafavoaka sotra betsaka tompoko Madagasikara tsy maintsy mandroso. So nabetsaka ianao de makasitraka tompoko. Ino tompoko miraba tompoko? Allô? Miraba tompoko. Manahoana Madame Lydia ihany, manahoana Monsieur Mam Patrick. Miraba anao madame. De miraba mivoaka malagasy de miraba ny teknisianina. Anampy kely an'le madama teo nitoatra an'ireo mpanotra reo de zany animba n'ity firenena ty fa tsy mikatsaka mihitsy hoe asoan'le firenena de zany ve mivavavoaka hoe allo lasan'ny marokana
fa teo aiza moa fa teo ampelatanatsika kely izy fa teo ampelatanatsika iny amboara iny fa saingo hidrika aloha zao vazaha nitongilana tany aminazy le 3-0 moka nyteneniko ay tany am'zareo le 3 fa tsy maninona zany fa fomban-javatra foana zany fa tsy kivitsika mbola ho azontsika io raha fa tsy azontsika tamin'iny io ho azontsika indray amin'ny mondial any amin'ny mondial indray tsika mibata kopy voalohany teneniko moa zany dadany zareo tsy izay ho le toetsaina ny dadany zareo mihitsy mahatonga ny madame Lydia kivy amin'ireo mpanotra reo fa raha za zareo raha hoe azo natao mihitsy raha za dia tsy mipetraka eto Madagasikara fa voaloha aloha zay ampandrosy araka amin'ny président Andry Rajoelina aloha aloha zay androsy fa hitanay zao ny lalana fafamisongadina zao ny lalana tondrany président amin'ny fampandrosoana mbola inona koa sa hijanona eto isahirana eto foana tsika fa tsy mbo avoaka mihitsy le fahaizantsika gasy tsy mbo avela androso mihitsy le firenena fa inona zao nitadiavinareo io raha hipetraka eo zao nareo dia hoe ampandroso amin'ny firenena nefa tsy izany ny toetsainanareo io koa fa hita fa misy zavatra nareo ny matsapa mandeha io firenena io tsapanareo mihitsy zany fa mody nininareo mihitsy ny atao hoe akivy an'le vahoaka malagasy fa hitanareo mahitanareo matsapanareo olona eto dia nareo mipetraka tsy ahita ny fampandrosoana atao amin'ny président fa faratsy toetra fa aza entina amin'ny vahoaka malagasy le faratsy toka faratsy toetra fa ampy zay nanaovana ny vahoaka malagasy zay voaloha ny vahoaka malagasy hivoatra aloha ny vahoaka malagasy mba hatanjaka ty firenena ty mba harerena aty Afrika misaotra azaky vahoaka malagasy courage foana fa zao tsika sarotra fa ho avy mora so tompotsika mianakavy aneny rovana fa aza miara ny tompotsy ny olona ray fa tsika mianakavy dia hiaraka ohatra ny reny nitseny antsika miaraba namana mampatrika dia miaraba amin'ny Barea miaraba amin'ny Flo miaraba amin'ny Malagasy rehetrarehetra ary misaotra amin'ny Barea misaotra amin'ny Flo misaotra amin'ny Malagasy rehetrarehetra fanakihana tompanohatra aloha dia efa tsy mahagaga intsony raha misy ve mifankasitrahana satria voninahim-pirenena ny nakarindreo olona roa ambony tendrony dia mbola mahita zavatra ho tenenina ihany ianao raha mahatadidy tsara ianao mampatrika nanao baolina Madagasikara sy Côte d'Ivoire atao Mahamasina iza no mendatany zaro fanomezany Didier Drogba filalo Ivoriana dia zao izy mahita zavatra ho tenenina foana dia zareo zany efa olona efa tsy haiko olona efa mikasibosy angamba ny zareo atao eo amin'ny maso dia tsy mahita enenina efa dia misaotra atsika mirabanao tompo Allô, tout tafiditra foana miarabanao monsieur Mampatrick dia miaraba vahoaka malagasy rehetrarehetra tompoko dia voaloha teniko aloha tompoko dia fisaorana lehibe indrindra mitafotafo anao Andriamatoa-Jaina Rajoelina no mba fikarakarana an'ireto tanora reto amin'ny resaka sport tompoko hita mihitsy tompoko tena hoe sportif ianao tompoko dia fa ny tiako tenenina koa zany eny miaraka amin'izay ihany tamin'ny andro président Ratsiraka zany tompoko nisy fikarakarana tanora teto Madagasikara fa anelan'elan'izay le fitondrana resaka mampimedy daholo tompoko dia zao indray zany zao vao misy dia sorananao indrindra Andriamatoa Floa ny Floa-Jaina ifanasika amin'ny taranaka faramandimy ianao dia hoela velo hoela fanapahana tompoko dia mbola miandry anao zay tompoko amin'ny 2028 dia manarak'izay sorantsika betsaka zany ny Barea dia moa zany tompoko nanaraka ka nivatsy ny azakazaka nanaraka ny tomobily io foana tonga tao Mahamasina amin'ny 10 aly zay vao noty tompoko dia tena fahasambarana tompoko amin'ny vahoaka malagasy fa tena mirahina tompoko amin'ny vahoaka malagasy amin'ny antsonao teo monsieur Mampatrika hoe rano atobaka lamosiny kanaratsiny mpanohatra reo tompoko ary anao indray ridelle kely razanampera balamaso ianao indray dia efa mampime anao hatramin'izay tompoko mampime anao hatramin'izay fa ianao dia amiko zany ianao dia tsy tokony atao député mihitsy ianao amiko satria zakanao tsony angamba le zavatra anao tompoko matoa ianao manao ohatran'io tompoko satria efa tsy olombelona tsony tompoko nitsaitsainao amiko fa tsy zakanao tsony le zavatra foanao ka noho izany azao le malagasy aza mena zavatra ratsy tompoko izay malagasy dia manarak'izay koa tompoko efa zavatra sainy saika teny amiko fa manamafy le teny lera matoa teo tompoko sy leranga le ministra Lalatina tompoko toako voninkazo mihitsy misy tompoko satria misy ny serasera izy mihitsy ny tompoko tena hitako hoe nahavitan'le misy ny serasera satria tamin'izy mbola teo amin'ny toerana tsy nahateny mihitsy ny tompoko reo zanapera sy ny pariny sy dagabe ravalo manandreo tsy nahateny mihitsy satria izy zany hita hoe olona nianatra
Isena hoe amin'ny folo mihitsy zany le raha ohatra anazy dodao zany ministra eo amin'ny président Ajainy tokoa dia mahafinaritra satria tena niasa izy toko tena manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy izy toko dia ambangatana toko mba averiny toko le fandaharana ohatra ny hoe misy fandaharana zay tamin'ny radio toko mba averiny le izy isan-kerinandro fa tena liana be amin'iny toko vahoaka malagasy dia manarak'izay koa toko ny tiako tenenina toko dia aokatsika malagasy zany rehefa nirahirika tamin'ny tany andro mibary iny aoka ny toetsaitsika zany irahina foana zany fa reo mpanenjika reo mpanohatra Madagasikara zany tsisy mpanohatra toko fa mpamosavy toko misy mpamosavy satria zany mpamosavy tsy olona mandosy zao jereko tsara zao henoko tamin'ny vaovao teo toko midina ndray koa toko ny prix ny carburant mba eritrereto an'izany tsara le zavatra ataon'le président toko fa tena misaotra betsaka anao président zay na misaotra betsaka toko dia misaotra anareo barea fa io zany amin'ny antony monsieur Dada ety hoe losy ty fa tsy mipody koa fa tsika zany mandroso foana tsika ka io coupe io zany tsy maintsy azontsika toko amin'ny 2027 dia misaotra betsaka toko anao monsieur le président dia miaraba ny coach Roro koa saika adiniko toko dia makasitraka toko saotra toko sorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany miaraba ny mpifandarinao Gazava lalam-bodatrimo salama Mama Patrick miaraba tompoko faly tsy hitany anehoana ny hafaliana fa mba maneho ny hafaliana dia miantso kely tsy hoe kory hoe tsy mandray anjara ao anatin'io Gazava fa miaino ary makasitraka ny zavatra rehetra nataon'ny fitondram-panjakana malagasy efa any amin'ny Avematoflo ka ny membre gouvernement ray manontolo ka hatrany amin'ny fijery baolina tena nafinaritra tena faly rehefa resy Madagasikara ao anatin'ireny kilalao ireny dia ohatrany hoe mararary ery ny aina tsy haintsony ny laza azy fa faly kosa satria reny ny vokatra misy fotoana mba te-teny foana amin'ireny atoko mpanohatra ireny hoe rehefa misy zava-gangatanareo dia ataovy amin'ny anarana izay vahoaka mpanohatra ohatrany manahirana be mihaino anazy vahoaka malagasy tsy mila an'ity vahoaka malagasy nareo rery le izy dia andaotsika itsika vaty amin'ny côté mba hiteny zany itsika vaty amin'ny mpanohana moa zany tiako tenenina hoe rehefa miteny ka mangataka izy hoe vahoaka malagasy dia ireo vahoaka mpanohatra zay fa tsy izy makasitraka Mama Patrick Madagasikara tsy maintsy mandroso sorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa allo miraba toko miraba anao tompoko miraba toko dia miraba ny mpanohitra fandarana dia miraba tsika vahoaka malagasy rehetra ny voalohateny dia miraba ny barea mahery fo atsika izy reherea atsika dia sorana betabe zareo dia arabaintsika malagasy fa atsika rehetra ny fandresena dia hiverina kely amin'ile resaka lalana andriamato Mama Patrick satria ohatra ny vahiny pato ny ministry ny asa vaventy iny ianao tsy teo tamin'izay za mantsy le madama ny teneninao iny hoe tsy antoko azy ahitana ahafitany lalam-beniko zany dia ozy izy ianao hoe aza taitay homanenaka madama fa tsy maintsy vita io dia ohatra ny taly fa ohatra ny ombon-kevitra tamiko le ministry ny asa vaventy tamin'izay hoe za ozy izy resaka amin'ny loha hoe atao miaingany avy any Tamatavy dia miaingany avy aty Antananarivo dia miona le izy dia vetivety dia vita fa raha io lalam-beniko zany io ny vita asa indray izay mbola olazain'ny mpanohatra zao mantsy ny remarkeko tamin'ny farafaran'ny herinandro iny izay mba nandeha tamin'ile lalana hoe 7 kilometra vita dia nytiako tenenina ambotay azy avy any Ambohimanga tena feno tomobila da zay ndray mba nijery an'le lalana tery amin'ny Tsarasotra le nanaovana Afimangy iny feno tomobila ny vanina ny ilany anankiroa mitsangatsangana dia lasa ny saiko hoe reto tomobila rehetra mipetraka reto ave zany fomba n'Andriamatoandro Rajoelina daholo sa reto le tena fitabataba le mpanohatra hoe tsy hilana ny filoha Rajoelina nefa dia mipetrapetraka Soamantsara feno tsy fijanonana tony le lalana anankiroa fa lasa fitsangatsanganan'le olona le izy dia zay mba tiako tenena amin'ny mpanohatra hoe raha tena endrinareo dia asa miorakoraka amin'ny bariana resy akory dia asa mandeha amin'ireny lalana namboarina lasa nisy ambotaiazy be ireny
Dana fotsiny miainoaino anga fivelona raha zavakera sy reny ara-varomananao a dia miandry azy iverinao fitondrana indray any anony makoroera Madagasikara fa amin'ny androny any vita izay zava-vita fa makoronina menao Madagasikara e fa ny vahoaka malagasy ako sy mba tombotsoa azo amikasa zao tsika faly izay fa dia sainio tahin'Andriamanitra dia eny any mba ho vita soamantarana lalambemiko zanako Andriamanitra mampatrika dia tsy ataonao tsony hoe taitay homamenaka raha totoko mbola averika any aza taitaitra homamenaka fa eny eo daholo ihany ie makasitraka toko Tompo azy misaotra betsaka nanomeny fitenenana. Misaotra ny président de république tamin'ny fanomezana goavana izay nomeny any filalon'ny variantsika izay nanandraka vodiavo ny fanevany firenena. Izao fanomezana goavana nomeny filohan'ny république zao dia ampirisika ny tanora malagasy eto Madagasikara anao ny mety, anao ny tsara ary andehanao zavatra amin'ny fahendrena. Izao fanomezana lehibe nomeny président république ny toerany variazo dia horesiny tanora rehetra eto Madagasikara tsy ho azonaizina izy atsony atao fitaovana politika fa hiezaka mba azo izay soa tokony ho azy. Misaotra président, tena hitanao fa tena tianao tokoa Madagasikara ary maminao ny malagasy ary tsy fonao ihany koa ny tanora fa dia manao izay ezaka rehetra azonao atao ianao. Dia ny afatra mba apetrako izany dia hoe ifantazomitsika iny voninahitra iny tsy avotsikatsika tsony iny tsy avelantsika tsony iny fa ho tazomitsika iny fa tsy maintsy tonga eto Madagasikara na ny kopy ny kanina na ny kopy ny sanina eny maninona moa na ny mondial azy angatantsika raha mbola président Ravela koa mitonga ty firenena tia tsy maintsy tanteraka zany voninahitra lehibe zany fa hitan'Andriamanitra ny fahadiovampon'ny lehilahy io hitan'Andriamanitra ny fahataram-pon'ny Andry Rajoelina ka tsy ho jano Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra atao amin'ity firenena ty. Misaotra toka. Isaona betsaka ianao dia makasitraka. Zay ny antso noraisina tamintsika ry mpiano jaina, makasitraka makatelina indrindra tompoko. Marana ny fandarantsika fankasitrahana sy fisaorana imarany tena nisongadina tao anatin'izay faneho-kevitry ny olom-pirenena izay dia tao mifandarana oka zavatra amin'ity an'io ty dia mbola averina foana fa ny fisaorana toy ny fary lavavany tsy lany amamina samy mahatsapa daholo zany tsika rehetra zao fa maro anisa moa zany tiana resahana hoe azo antoka fa Madagasikara tsy maintsy mandroso fa mipetraka fotsiny mifanontaniana hoe iza no mitetika ny hoe tsy hampandroso azy. Ny zavatra tiana resahana ao anatin'izay kely fotsiny dia hoe le antso atarbe fa tsy mandeha tsony mba tsy miantso tsony fa efa tapitra le antso atarbe fa merenana raha riva amin'ny fito. Ny zavatra tiana resahana fotsiny mahakasika an'izay dia izao hoe aloha zany tsy sababakarakevitra tsony fa hijoro amin'ny maha-izy atsika isika olom-pirenena malagasy. Ny tiako ambara amin'izany dia izao ndao elana le hoe misehatra politika ankafizinao le asa ataon'ny fitondram-panjakana fa ohatrany hoe menatra ianao hialo amin'le fikambanana amin'ny fanoherana mety tsy izy dia ohatrany sao dia mahasositra asa razonareo le tiako tenena misy zany za tena mahita an'izany mandeha na aiza naiza dia rehefa miresaka amiko ny olona dia izay mihitsy ny atao tena hita nge le filoham-pirenena fa manao fa hitanao moa le ato amin'le misy anay somary manahirana fa betsaka koa no makafisy anan'io fitondrana io ange tsy mbola nisy zavatra ohatry zao rehefa miresadresaka eny zany dia ozy za hoe tsisy tsara ohatra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra anankiray tsy hanenenana izay fotsiny.
ny obstacle misy foana fa fanarenana azy a no zava-dehibe. Ny zavatra tiako ambara zany ao anatin'ilay izy de hoe manana fanapahan-kevitra anankiray ho tananao ka afahanao mandeha tsara. Fa raha ohatra ianao mivadibadikevitra de mivadibadika ohatr'izay koa ny seha-piariana sy ny fiainana atrehanao. Zay de izy. Raha ohatra ianao ampifangaro zavatra ihany koa de tsisy tsiro tsara mety ho azonao fa tsiron-javatra mampiahiahy sy mampisalasala foana. De avadiko le tsiro de hoe lasa hevitra mampiahiahy sy mampisalasala foana mipetraka ao aminao fa tsy misy hevitra tsara andraisanao fanapahan-kevitra mihitsy. Sarotra aloha tsy sandray fanapahan-kevitra amin'ny hevitra ratsy. Raha tonga amin'ny azo anoarana angaha tato vokany. Zay. Fa reny le mihevitra zavatra ratsy reny ary nandray mireconnaître tampoka rehetra. Sa tsy marina. Ka zay ny tiako itenenana hoe manana fanapahan-kevitra mba elana am'izay zany zay toetsaina ray zay hoe fantatray fa mety io fa zay nge makafy anareo le fikambana ato aminay le antokonay hitanao ihany fa ohatran'izao anina sala am'izao io ary ny anay sasany zao milatsaka depite milatsaka zao satria mbola ao le fahefana zay ny ataoko hoe mpanara-maso le vahoaka malagasy enjana be fa manana fanapahan-kevitra entitra fotsiny rehefa hita fa tsy mety de elana. Raha mety aminao de tasony eo. Zay fotsiny. Fa aza manao an'izany no sababaky zany. Aza manao sababaky zany amin'ny ara-politika fa tena tratrany grand écart mafy loatra de farany rovotra hatramin'ny OZAP de marary tsy tafatsangana tsony. Sary teny zay teny zay. Zay ny tenenako hoe eo amin'ny sehatra ara-politika mila mandinika tsara fa betsaka zay ratra efa nahazo antsika zay. Manendrika bitro koa tsy de tsara loatra. Eto amintsika nge misy olona eto amintsika na fitondrana izy tsy mamenatra amin'ny teny izy. Misy olona milanja kasiketo 5 enina indraindray andraikitra raisa fa mametraka fanontaniana hoe arany ve vitany ve zany koa zany mba mila jerena. Eto amintsika misy an'izany hoe andraikitra tokony ho raisiny ny olona tena ao amin'le domaine jerena mifaninana eo le olona azo an'io toerana io olona tsy ao amin'le domaine no mahazo an'le izy. Tsy mifanandrify amin'le faripahalalana ananany. De aiza ny ahitana an'le izy araka le teninareo amin'ny antso any amin'le asa. De tezitra ny olona rehefa avy eo de tsy maintsy miteny izy. So de animbanao io président, so de zao jereo fa tena tsisy mihitsy mifampandrosoana sana am'izany. Misy zavatra ohatr'izany eto amintsika tsy mamenatra amin'ny teny izany. Oka zava resaka tsy mamenatra amin'ny teny izany. De eto mamerimberina foana aho amaranako azy esory ao anatin'ny saina le hoe tsy manana asa dia andeha hanao politika. Sahirana dia andeha hanao politika. Esory ao na ny havanay zao anina andeha koa mba hanao politika. Esory ao anatin'ny saina zay tompoko. Esory ao anatin'ny saina zay fa
manahirana. Tsy mahafaly avelively raha izaho mampatika nahita malagasy anankiray rendrika eo amin'ny loko. Izaho manokana izay. Ka hoe rendrika amin'ny ady tsy mahafaly aza. Mampalahelo aza. Nefa moa atao ahoana? Mety efa nisy niteny ihany izy, mety efa nisy nanoro ihany izy, fa nandray fanapahan-keviny izy hoe ninahy zao ia. De zay, de tonga amin'le fitenenan'ny taolony hoe samy mijinja amina fafiny. Na ny tenin'Andriamanitra koa miteny izay, samy mijinja amina fafiny eny daholo. De ny olon-drehetra mahita le zavatra nafafinao sy jinjainao tsara sa ratsy. Oka zava. Raha arriva amin'ny fitora ny famerenana toy ny mahazatra, eto dia manavatra amin'ny famerenana tsisy antso ataribitsony. Fa matetika nareo miantso ao anaty famerenana fa za moa mamaly foana hoe famerenana io, fa dia mafisiko ao anatin'ny famerenana amin'ny arivan'ny fito iny, tsisy fa miainy fotsiny tsika sisa ho an'izay tsy naheno ny atoandro. Zay zany fa de rapitro zay ho araka ny tenentsika misy an'io fitsenana ny kabeso mampanjatra toera io tantara ngeza be izy io ary ka de tsy maintsy anaraka an'izay daholo. Ka de rapitro zany aloha tsy misy fandarana okazafa fa larobitsika mitondra ny pitsopitsom-baovao mahakasika an'izay eto. Zay fa de mirahasoa antsika rehetra trany. Isorana ianao Emara atao amin'ny lafiny teknika mampatika Andrianjanason teto amin'ny fanolorana veloma tompoko.